Halleluja! Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray a. Tafahoana amin'izao vidéo zao dia mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana, fiadanana, ny firaisana amin'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy Tompo. Hiary hivavakantsika hametrahantsika indray ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny fanahy masina tiany ho zaraina amintsika androany. Ny lohateny izay nampitondray ny fanahy masina dia hoe iza moa ilay tena zanaka adala? Iza ilay tena zanaka adala? Iza moa zany ilay tena zanaka adala? Izay hitantsika sy henontsika matetika zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hivavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, manantona anao izay, manantona anao ty mpanomponao indray mpanetretena, mibebaka sy mifony ao anatrehanao Tompo. Maro ny tsy fantanterahana, vao miratra tokoa ny masoandro, dia vao miposaka iny dia ratsy ny fisainanay, tsisy miendrika Tompo, maloto ny fisainana, natao ny tanana, nandehanan'ny tongotra, ny eritreretina rehetra dia tsy araka ny sitraponao. Ka zany no anantonana anao amin'ny mpanetretena, mifona aminao amin'ny fahalemena rehetra, raha misy fiteny, raha misy fihetsika amin'ny zavatra maro tsy takatry ny saina, izay tsy araka ny sitraponao dia efa hifonana aminao Jesosy, mangataka ny rahanao Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nadio tanteraka, ary ilay rahanao izay narotsaka ao, ny rahanao izay tena fisotro izy ianao no mandoro izay tsy anao rehetra, na ny ao anatinay na ny manodidina rehetra, dia dorana amin'ny rahanao Jesosy Kristy, ary ilay fananao masina koa dia afy mandevina, ilay afy mandoro sy afy mitoetra aminay, mampiteny, mampafantatra anay ny sitraponao, ka tsy hisy ambara fa tsy ny teninao, ka tsy hisy hoeninay koa fa tsy ny feonao rehetra, dia soro izay tsy avy aminao rehetra, ka dia mitenena araka ny fombanao fa voninkaina izao Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Amen. Dia araka izany ny lohateny zany izay ho zarantsika dia hoe iza moa ilay tena zanaka adala? Ovakiko aloha zany ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika eo amin'ny Lioka 5:12, tonga dia raisintsika manomboka amin'ny 9:20, manomboka amin'ny 9:20 zany ka hatramin'ny farany izay no amin'ny 5:20 zany 9:20 ka hatramin'ny farany no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazan'ny rainy ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namihena ny vozony sady nanovoka azy, ary hoy ilay zanany taminy: raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika tao ho zanakao intsony. Fa rainy kosa dia nilaza tamin'ny mpanompony hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra, ka ampiakanjoy azy, asio peratra ny tanany ary kapa ny tongony. Eto aty ny zanak'omby nafahy ka vonohy, ary aoka isika hisakafo sy hifaly. Fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Dia nanomboka niara-nifaly izy ireo. Fa tany an-tsaha ny zanany lamatoa, ary nononody izy, dia nanakaiky ny trano, dia nandre ny zava-maneno sy dia. Dia niantso mpanompo iray izy, ary nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Hoy ilay mpanompo taminy: tonga ny rahalahinao ka namono zanak'omby nafahy ny rahinao, satria efa tavavenona soamantsara atao amin'izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra, ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Fa namaly ny rainy izy hoe: indro izay elizay aho no efa nanompo anao, ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza, nefa izao dia tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io, izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia novonoinao ho azy ny zanak'omby nafahy. Fa hoy rainy taminy: anaka, ianao dia eto amboko mandrakariva, ary ianao avokoa izay rehetra ananako,
fa mety ny mifaly sy miravoravo satria ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Amen. Zay ny tenin'ny Tompo hitondrantsika ny anazavantsika ny hoe lohateny. Iza moa ilay tena zanak'Adala? Raha namaky zany tsika dia mety efa mazava amintsika sady hoe efa manome valiny tsika ary zay zay valiny mety efa eritreretinao zay zany hoe iza marina ny tena zanak'Adala no ho resahantsika eto. Tsy namaky ny tapany voalohany tsika ny amin'ny fanoharana amin'ny baiboliko misy zany miteny hoe fanoharana amin'ilay zanaka very fa hita indray, fa amin'ny baiboly hafa izy dia temiteny hoe ilay zanak'Adala. Ny zanak'Adala amin'ny baiboly izay voasoratra sy fantatra hatramin'izay dia ilay zanaka zay nandray ny fananany. Ilay rainy moa zany fehezokely ilay teo aloha na nizarainy mbola fely izy fa nizarainy sady ny fananany tamin'ny zanany roalahy ilay zokiny sy ny zandriny, ary ilay zandriny rehefa nahazo ny fananany, rehefa voazara ny fananany dia nalainy daholo ny fananany izay anjarany dia lasa izy dia laniny tamin'ny fitondrantena maloto zany mizangajangana tamin'ny zavatra maro tsy araka sy ny tokony ho izy zany, dia noho ny lany ilay fananany dia lasa nahantra izy ary ny tamin'izany fotoana zany izy dia nisy mosary misy teo amin'ilay tanàna nisy azy dia lasa ampiasan'olona izy, lasa niarany sakafo tamin'ny kisoa ary ka tonga saina izy avy eo natsapa-tena zany eto zany azo verenana kely famehezana kely hoe inona natao hoe fibebahana. Ny fibebahana dia ny olona mijanona tonga saina tapa-kevitra dia manao todi-kivo amin'ny lalana izay ratsy hita fa tsy mety dia miverina mandeha amin'ny lalam-baovao. Zay zany natao hoe mibebaka, tena mandao ilay zavatra tao aloha. Raha hitanao fa nisy loza, nisy antsana, nisy fahoriana tao amin'ny teo aloha tao, nisy faharatsiana, dia mba hanapa-kevitra ianao zany amin'ny fotoana anapahanao hevitra, mijanona ianao dia tonga saina ianao dia miverina amin'ny lalana hafa mihitsy, manao todi-kivo zany hoe manao demi-tour izy izany teny frantsay. Ka zay natao hoe mibebaka, tsy miverina any amin'ilay zavatra efa any ariana intsony ary tsy todiana intsony zany. Marina hoe nakana lesona iny fa tsy mitodika any intsony ianao. Zay natao ny fibebahana zany ary ty zandry ty zany dia nanao an'izay. Nanapa-kevitra izy dia miverina tamin'ny rainy, bebaka tamin'ny rainy ary niteny mihitsy izy tsy miendrika akory ary nefa ny rainy dia efa niandry azy. Takizay koa zany tsika eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa vonona ianao hiala amin'ny fahotana dia miandry anao foana ny ray, Andriamanitra miandry anao foana ary miandry izy amin'ny faharetana. Anjarantsika zany no manapa-kevitra hoe hiverina sa tsy hiverina, fa ny Tompo dia eo foana miandry anao izy ary vonona handray anao. Tsy manery koa nefa izy, eto izy tsy manery mihitsy niraisiny mihitsy le zanak'Alahady teo zany nandray ny fananany rehetra dia nanao izay tiany, fa ny tsirairay avy ny olona no tsy maintsy manapa-kevitra hoe hiverina amin'ny rainy zany amin'Andriamanitra koa. Ka zay natao fibebahana, ny fiverenana tanteraka amin'ny ray dia mandao izay tsy mety teo aloha. Ary Andriamanitra dia zay ny fomban'Andriamanitra, amin'izy Andriamanitra fantatsika Andriamanitra dia fitiavana, tsy ilay fitiavana manao izay tianao atao ianao dia rehefa vita izay tianao atao dia lasa ianao zany hoe Andriamanitra fitiavana dia mandray anao amin'ny fitiavana izy. Tsy izay ilay Andriamanitra io. Andriamanitra masiaka koa io, Andriamanitra mitsara io. Tsy Andriamanitra ohatry izy aza vazivazina. Raha mahazovazy an'Andriamanitra ianao dia tsarainy araka ny asanao ihany zany. Samy tsaraina araka ny asany daholo ny olona tsirairay avy fa tsy mahazovazy an'Andriamanitra. Ary izy tsy olombelona ka tokony hoe vazivaziana. Fa izy tsy mijery ny antony na very. Izy zany tsy mijery hoe inona nataon'ilay olona teo aloha, inona daholo ny endriny natao teo.
tsara sa ratsy, mafy be sa tena amin'ny olombelona zany mety hoe tena tsy azo fonjena intsony, tsy tanteraka, tsy mendrika intsony fa eo amin'ny tompo dia nizaniza ozy izy manatona azy dia tsy ho laviko mihitsy. Jesosy no teny an'izany. Ka dia raha amin'izao fotoana izao isika, amin'izao fotoana izao ianao maheno ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny tsy famendrena ka tapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra, dia handray anao izy ary hanafaka anao tokoa amin'ny fahotanao rehetra. Fa izay zany ilay hoe mibebaka. Dia nivakitsika amin'izay ny nanomboka tamin'ny andinin'ny faharoapolo moa zany no niraisintsika ny nivaky teo hoe dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy. Zany hoe mila miainga, mila vonona. Zany hoe arak'ilay teny teo zany tsy hoe tapa-kevitra fotsiny dia nijanona, dia nitodika, fa tena miainga, mandeha ianao zany dia mandeha amin'ny lalam-baovao dia izay ary mandeha makany amin'ny ray, mandeha makany amin'Andriamanitra, mamonjy an'Andriamanitra, mamonjy an'ny Tompo Jesosy Kristy. Dia araka ny teniny eto hoe fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihena ny vozony sady nanoroka azy. Ataoko ngambany fa mazava amintsika izany fa Andriamanitra tsy andahanao fa izy dia tena tiany olona rehetra ka dia aza misalasala fa hiazakazaka sy honenanao ny Tompo ary handray anao amin'ny fitiavany sy hanoroka anao araka ny fitiavany sy ny famindrampony zany. 120 ary hoy ilay zanany taminy, raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao zanakao intsony. Izay ilay fibebahana zany manery tena sady mifona. Fa ny rainy kosa 120 fa ny rainy kosa dia nilaza tamin'ny mpanompony hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, asio peratra ny tanany ary kapa ny tongony. Ento aty ny zanakombona fay ka vonoy ary aoka isika hisakafo sy hifaly. Izay zany rehefa manatona ny Tompo, manatona ny Jesosy dia dioviny amin'ny rany. Izay zany ilay mibebaka Jesosy Kristy fa niteny hoe mibebaha. Dia rehefa mibebaka tsika dia aoka ozy izy ho atao batisa ianareo. Niza mibebaka koa dia atao batisa ary izay ilay batisa izay ilay hoe batisa amin'ny ranobe, io ilay fampiakanjona akanjo vaovao. Dia manao akanjo vaovao ianao, fitafy vaovao, tsy nampakanjo raha mijery eto zany tsika dia hoe nesorina fotsiny ny akanjo malotony dia asaina amin'ny akanjo madio izy. Ataoko ngamba fa tsy amin'ny teny hoe tsy lojika zany fa tsy maintsy ny diovina izy. Raha olona maloto sy tena hoe anatin'ny fahalotoana tany amin'izay nalehany tany, tsy maintsy ny diovina izy, sasana, izay vao nomena ireo akanjo vaovao, nasiana peratra dia nasiana kapa ny tongony, zany hoe fitafiana vaovao, fahadiovana vaovao no omeny Tompo anao. Fa mandalo amin'ilay fanadiovana dia ny batisa ny fibebahana. Izay misy takian'ny Tompo izay. Jesosy rehefa nitoro teny voalohany indrindra dia nampibebaka ny olona. Batisa ny fibebahana io no notoriana ary na ny mpianatra ary any amin'ny asan'ny apôstôly any voalohan-dohany any zany dia nampibebaka. Ny batisa ny fibebahana zany no notoriana tamin'ny olona. Rehefa mibebaka ny olona dia natao batisa. Izay vao nandray an'i Jesosy. Dia nanao fety izy zany, asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Zany hoe tena olom-baovao izy ary olona mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ilay hoe asio kapa ny tongony zany izany hoe mety tsy mikapa akory izy zany fa tena mandeha ampanadretena niditra teo fa Andriamanitra manome anao fiainam-baovao. Ilay kapa sy akanjo io efa any amin'ny Efesiana any moa zany. Ny kapa dia ny tenin'Andriamanitra, ny finoana, ny famonjena izay omen'Andriamanitra. Zany no nomeny nampitafiany an'ity zanaka very ity nefa hita indray. Fa ity zanaka ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray dia nanomboka niara-ny faly izy ireo. Eto zany arak'ilay tenitsika teo hoe zanaka adala. Raha ny fetsiny zany atao hoe adala ny fijery azy, fa raha tena dinihana ny tenin'Andriamanitra, raha amintsika zao zany mandinika dia izy no tena endry. Izy no tena endry satria izy
tonga saina nanapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra hiala amin'ny fahotana. Zay no mila hitandremantsika izany. 520. Fa tany an-tsano zanany lamatoa ary nody izy dia nanakaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia niantso ny mpanompo iray izy ary nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Hoy ilay mpanompo taminy, tonga andralanao ka namono ny zanak'omby nafany rainao satria efa tavavenina soamantsara atao aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra ary nivoaka ny rainy ka nampandroso azy. Zay ilay toetra mila tandremana zany. Izy ary zany le tena adala, zay le fanontaniana zany lefa araka ny teny teo hoe efa mety efa azonao an-tsaina ihany hoe valy tena izy ny tena adala. Raha dinihana eto dia le zanaka adala eto dia le lamatoa. Izay lamatoa izay tsy mifaly ny amin'ny famonjena ny fiovan'ny zandriny fa tezitra ary eo no zavatra miseho ankehitriny. Sarotra amin'ny olona ankehitriny ny mandray ny olona atao hoe tanora ara-panahy. Raha olona mbola ho tanora ara-panahy le olona zany, le namana na ilay fiaraha-mivavaka dia matetika matahotra ny olona misalasala ary mandahy mihitsy ny tanora ara-panahy. Ary hita zany amin'ny firenena maro, indrindra moa zany any Madagasikara. Amin'ny firenena malagasy, ny malagasy dia manao an'izay mihitsy. Misy fiaraha-mivavaka izay atao hoe fiangonana, izay fa ela teo atao hoe tranainy ary antsoina mihitsy ary hoe misy miantso hoe izy no atao hoe zokiny. Dia ireo zokiny ireo rehefa tonga ny fiangonana na fiaraha-mivavaka hafa, izay no foazon'ny tompo, anehoan'ny tompo ny voninahiny nandray an'i Jesosy koa amin'ny fahamarinana sy fahamasinana, dia tezitra ireo ary mandahy satria tsy mitovy amin'ilay fanaony, tsy mitovy amin'ilay fomba izay efa natao hatramin'izay ary zareo mieritreritra efa teo foana fa izao ny fanao. Fa reto toa hafa indray ny fihetsiny, toa hafa indray ny nataony satria olona niova fo, olona tsy mitovy hatramin'izay hoe nisehoan'ny fiarahamonina ohatra na fiaraha-mivavaka. Ka zay mila mampitandrina antsika zany eto hoe iza le tena adala, tandremo ny fahatezerana. Vakitsika kely ny ao amin'ny Ohabolana 4. Ny Ohabolana 4:4-20 aminaran'i Jesosy. 7:20 aminaran'i Jesosy hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana. Ary io ny devolo izy dia tsy kely lalana, mierina tahaka ny liona, miandro eo ambaravarany fonao eo izy. Ary io fahatezerana io dia tena tian'ny devolo mihitsy amin'ny olona izay manaradia azy. Na dia efa ao foana ary tsika, efa teo foana hatramin'izay dia mila mitandrina. Ary any Mateo 7:20 any dia nisoratany mihitsy hoe tandremo izy fa izay voalohany no farany ary izay farany no voalohany. Mila mitandrina zany tsika. Vakiko averiko izy teo toizako kely fotsiny eo ambanimbany hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy ny loharaminaina. Esory aminao ny fiteny mandainga ary ampalaviro anao ny molotra mamitaka. Aoka ny masonao hijery mahitsy ary ny odi-masonao hibanjina eo alohanao. Ataovy marina ny lalana alehan'ny tombotrao ary aoka ao voalamina ny alehanao rehetra. Aza mivily na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, aoka hiataka amin'ny ratsy ny tombotrao. Zay zany ny toizako ilay izy fa eo zany le fo feno fahatezerana. Mila mitandrina tsika fa indraindray tsika izay efa eo mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, efa mahalala, efa ny fo, efa ny mandray an'ny tompo, nandray ny bebaka vita batisa, nandray ny tompo. Fa rehefa misy ny olona izay antsoin'ny tompo amin'ny fomba miendrika hafa ny foazon'Andriamanitra dia matetika mety hoe tsy zakantsika, tsy mitovy amin'ilay fanaontsika dia tezitra isika. Mila mitandrina zany tsika fa
eto amin'le lohateny eto hoe tsika no adala mihoatra no izay veantsika ho zandriny na tanora ara-panahy. Ka zay zany no hitandremantsika. Aoka tsika tahaka ny ray, tahaka le ray eto hoe tsy mijery ny fomba na fihetsika ilay tanora. Io zany manana fomba fihetsika izy, manana fomba fitafy, manana fomba fiteny izay amin'ny maha tanora azy izay tsy mahazatra antsika, fa tokony handray ny rehetra, mandray ny rehetra, fa ny tompo anova. Raha hitanao izany ny tanora ara-panahy mety mbola hoe zaza ara-panahy, mety mbola tsy ampy fahafantarana ny ten'Andriamanitra, fa mianatra ny ten'Andriamanitra ary mandray. Izay koa zany hoe zaho toetra ny fanahy. Rehefa fanahy manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia fantatrao fa an' Jesosy izy. Fa anjarantsika no mijery hoe tahaka ny ahoana no fomba ampiasany ny finoany sy ny fanarahana an'Andriamanitra zany. Dia le ray toizantsika zany le ten'Andriamanitra teo moa zany anaran'ny Jesosy hoe dia niantso mpanompo iray izy hozy 5:20 dia tezitra izy ka tsy nety niditra ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Zay zany le fahatezerana, le fahadalana, tonga tao tsorona moa zany hoe fahadalana zay nananan'le zokiny. Ny fahatezerana, ny fahatezerana miala ao am-po, ny olo-po, ny fankasitrahana, fa le Andriamanitra le ray zany dia mbola nivoaka. Eto Andriamanitra dia maharitra foana, na dia tezitra ary ianao na tsy tanteraka ary dia mbola mindra fo aminao izy. Misy zany amin'ny fiteny frantsay le deuxième chance hozy izy, hoe mbola miantso ihany izy, fa tsy mijery ny fahotantsika. Satria fantany efa eo ihany ianao, efa tao aminy ihany Andriamanitra zany tsy mijery izy ny tsy fahalalantsika koa, na tsy mijery ny fahotantsika raha tena manantona azy. Satria ty zoko ty zany tsy hoe teo ny eo dia tonga dia za tsy iverinao intsony fa lasa, fa mba niandry teo ivelany teo ihany izy, fa ampahatezerana. Ka zay zany ho avy ny tompo, mbola hiantso anao izy na dia tezitra sy malahelo ary ianao, fa miverena amin'Andriamanitra. Dia inona ny teniny hoe ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Mampandroso antsika ny tompo raha ao anatin'ilay adala zany tsika, lehilahy matoa na hiverina fa zokiny, ao anatin'ny fanamarina tena, ao anatin'ny fiheverana fa tanteraka, dia miverena amin'Andriamanitra. Mampandroso antsika izy hiaraka amin'ny fifaliana amin'ilay zandry izay nofoaziny sy nodioviny teo zany nomeny fitafiana, peratra, akanjo vaovao ary kapa vaovao. 5:20 ary fanamaly ny rainy izy hoe indro izay ela izay ao no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza. Nefa izao dia tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia novononao ho azy ny zanak'omby nafaha. Eto zany raha hentsika amin'le fitenin'le razoko moa zany ilazantsika azy dia miapanga izy ary koa manamary tena ihany koa. Sady niapanga an'le zandriny izy no nanamary tena. Zay mila hitandremantsika ny fanamarina tena, ny tsisy fanetretena. Izay manetry tena no asandratra hozy ny tompo, ary izay manandra tena izay no ahetry. Ary tandremo ny mitsara ny hafa. Ianao zany indrindra ny hoe mitsara izay olona fantatrao fa kristianina manara-dia ny tompo, mandeha amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, efa nidiovin'ny tompo ito. Olona nidiovin'ny tompo, efa nibebaka izy, niala tamin'ny ratsy rehetra, niala tamin'ny fanompoan-tsampy, niala tamin'ny fahadalana, no ianao indray no mitsara azy. Fa ny
toriteny na mifampahirezana izay lazaina matetika eto hoe famasinana sy famarinana dia milaza mitarika ny olona ho amin'ny famasinana araka ny tenin'Andriamanitra. Ary ny famarinana moa zany rehefa tsy marina eo anatin'Andriamanitra kosa dia ambara. Eto zany mieritreritra ilay razoko hoe mety marina ny teniny, hoe io tsy tokony ho raisina satria olona nanao izay dany kibony tsy tanteraka tsy mendrika eo ka hoana indray no hifaly araka aminy. Fa inona navaliny rainy taminy amin'ny 1:30 aminaran'i Jesosy hoe fa hoy ny rainy taminy, anaka, ianao dia eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra nanako, fa mety ny mifaly sy miravoravo satria ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Zay zany mila mahay mifaly isika mandray ny olona rehetra, indrindra ny tanora ara-panahy, ny olona izay mifoha ary raha hitanao izy. Zay zany mila fantarinao aloha nandray an'i Jesosy tokoa hoe ilay namana. Tena nifona, tena mibebaka tokoa hoe miverina tokoa. Dia eo ianao zany no tokony hijery fa tsy mitsara ery lavitra ery. Miantso ny olona ianao, tsy fantatrao zany ny tena zavatra miseho amin'ilay fifaliana amin'ny any an-danitra any na eo amin'ilay fiaraha-mivavaka, dia ianao mitazana ery lavitra ery fotsiny dia miantso ny olona dia manontany, dia ny olona no mitatitra izay tiany lazaina aminao eo dia io ianao fa manomboka mitsara. Tandremo fa ny tompo no hitsara antsika zany no hitsaranao amin'izay fomba fiasanao zay. Vakintsika ny Korintiana Jaona voalohany toko 7, Jaona voalohany toko 7 andiny 17 ka hatramin'ny 15 ihany. Jaona voalohany toko 7 andiny 17 ka hatramin'ny 15 ihany aminaran'i Jesosy. Fantatsika fa efa tafiditra niala tamin'ny fahafatesana mba amin'ny fiainana isika, satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Zay zany raha mankahaly tsika, mankala an'ilay rahalahy eto zany dia mbola nakala an'ilay rahalahy eto indray zany ilay zokony. Dinona no lazainy eto hoe mpamono olona, ary ny olona mpamono olona ozy izy dia tsy manana ny fiainana mandrakizay, ary ozy izy hoe mbola ao anatin'ny fahafatesana izy. Zany hoe izy zany ilay zanaka adala araka ilay tenintsika izy, ilay teny adala ao anatin'ny fahafatesana, dia ilay zoky eto azafady, ilay zoky no tena adala. Fa inona ny tenen'ilay rainy teny tamin'ilay zokiny izy? Fa mety ozy izy ny mifaly sy miravoravo satria ity rahalahinao ity dia efa maty fa velona indray. Tsy ao anatin'ny fahafatesana intsony ilay zandry, fa efa velona ary efa very ozy izy fa hita indray. Zay zany mila tandremantsika. Fantatsika fa efa tafiditra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy. Raha tia ny rahalahy tsika dia niala tamin'ny fahafatesana fa miditra amin'ny fiainana. Izay rehetra mankala ny rahalahiny dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Raha mitoetra ao anatintsika ny famonoana olona, fankalana, tsy fitiavana, fitsaratsarana tsy amin'ny antony zany, dia itsika no mitoetra ao anatin'ny fahafatesana ary tsy manana ilay fiainana mandrakizay. Zay hitakiana antsika amin'izao fampianarana izao mba handeha ho amin'ny famasinana, ho amin'ny famarinana, mba ho tafiditra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Zany no tena anton'izao, zany hoe tafiditra ao amin'ny ray zany hifaly any ao amin'Andriamanitra zany, dia ilay fiainana mandrakizay feno fifaliana, feno fitiavana, famindrapo. Amarana antsika ny fotoana dia ho vakintsika ny amin'ny Korintiana voalohany, hanamafisantsika mba tsy isika izay efa mahafantatra, efa manara-dia ny tompo indray no ho lavina, ary indrindra
raha mbola tsy nandray an'ny tompo ianao zany dia tandremo fa mila manapa-kevitra miala amin'ny fahotana tahaka an'ilay zandry dia miverina amin'Andriamanitra fa izy handray anao. Fa aoka tsy ho tahaka an'ilay lamatoa ilay zokony izay niverina fa ho endry niaina tamin'ny fahafenoana tao amin'ny rainy kanefa izy no tena adala satria ny fony dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola mampandroso anao koa ny tompo androany raha ao anatin'izay toeran'izay ianao ka dia raisy ny tompo fa tia anao mandrakariva. Vakitsika amarantsika ny fotoana ny Korintiana voalohany 7:1-7 ka hatramin'ny 7 any amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana dia mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialina, tsy mirehareha, tsy mihebohebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ho an'ny tenany, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Alleluia, amen. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy dia raha sitrapon'ny tompo zany dia mbola ho avy indray tsika hifampahery. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen.